tena ao anatin'ny laharam-pahamehany fandraharahana ny fonja io le fanaovana ny fonja mamokatra io am'izao fotoana zao, satria araky ny voalazako teo de hoe tamavesatra ho an'ny firenena ireo voafonja reo, satria maro de maro ny vola zay ikarakarana an'ireo voafonja reo, karakaraina ny sasany, rano isasany, karakaraina ny savony, karakaraina ny sakafony, karakaraina ny fandriny, karakaraina ny fanorenana, karakaraina ny fahasalamana. Izany rehetrarehetra zany dia tsy vitan'ny zavatra fotsiny am'izao hoe mandeha ho azy, fa mila vola zany amin'ny fikarakarana zany voafonja zany. Tsy teny hoe raha voafonja 10,000 ny eo tamora ohatra, de raha ohatra hoe robinet anaky 10 fotsiny eo, de 5 minitra isaky ny olona ray zany no afaka mandro, ohatra zany. Fa zany rehetrarehetra zany de sarotra no mitantana an'ilay voafonja, fa tsy maintsy karakaraina araka ny tokony hoe, de mba tsy hoe tamavesatra amin'ny firenena de tokony alefa mandeha mamokatra any amin'ny toerana zay hanaovana an'izany ireo voafonja reny mba hampiena ny vola Fanjakana amin'ny fikarakarana azy ireo, na de ny ara-tsakafo fotsiny ara, hatran'izay le izy. De ezana zany io zavatra io atao laharam-pahamehana mihitsy izany fikarakarana ny fonja any amin'ny campianal zany de mba alefan'ireo voafonja zay afaka miasa any, fa ny tsy afaka miasa any zany de mba ezana ampanaovana zavatra hafa ao anatin'ny fonja mba hamokatra zany ireo voafonja reo. Zay zany ny tanjona am'izao fotoana zao.